Defa miarabana rehetra indray tafavena somatsara eto amin'ny chaîne Michou ihany ity. Ialako tsiny fa somary tsy namoaka video nandritra ny 2 herinandro tamin'ny teny malagasy. Efa misy anankiray efa vonona dia ho alefako rapitso. Fa ity anankiray ity zany mety ho hitanareo ela kely indray. Video nisy nangataka izy tia ny fikarakarana ny tarehy na fanasana tarehy ho an'ny hoditra mifangaro. Dia zay zany no ataontsika androany dia raha liana renao dia andao avy hatrany ary. Ok, ny anombohako anazy aloha dia tiako lazaina aminareo hoe zako nanana hoditra mifangaro teo aloha dia avy eo dia lasa mifangaro fa lasa be menaka kokoa noho ny hoditra mifangaro dia zao lasa hoditra maina. Lasa maina indray ny hoditra amin'izao. Miovaova foana zany izy indrindra fa arakaraka ny toetrandro fa ity zany no experience ny lalana ny zorako koa nahitako vokany. Dia izay zany no atondroko anareo androany. Voalohany indrindra aloha ny fanasana tarehy. Izao mba oil free no fanasana reo amin'ny tarehy. Ohatran'ny ity anako ity zao ilay clean and clear morning burst detoxifying facial cleanser. Oil free le izy, zay zany tena jerenareo, tsy voatery clean and clear fa lefa oil free fotsiny dia mety satria matoa mifangaro ny tarehinao dia be menaka zany ny zone dia tsy tokony ho zavatra misy menaka intsony no anasana anazy anadiovana anazy zany. Misy zavatra hafa asehoko anareo rehefa avy eo mifanohitra be amin'ity zavatra lazaiko ity fa rehefa manadio an'ilay tarehy zany dia izao mba zavatra tsy misy menaka. Ok, dia rehefa avy manasa ny tarehy dia mazava ho azy mampiasa toner. Toner izany ampiasana toner misy eau de rose na toner aloe. Zavatra natoraly zany no tsaratsara kokoa na zavatra misy reny zavatra anankiroa lazaiko reny manampy ny hoditrao mba ho amin'ny tokony ho izy, mba ho normal kokoa zany tsy hamoaka menaka be loatra na raha ohatra ka hoe normal hoditra mifangaro maina ianao dia tsy mba tsy ho maina loatra zany fa ireo zavatra anankiroa ireo zany na eau de rose na aloe manampy ny hoditrao mba hiverina amin'ny tokony ho izy zany. Ty anaty moa zany avy any amin'ny Trader Joe's marika avy aty USA izy ity fa tsy voatery ohatran'ity zany fa rehefa misy eau de rose na dia eau de rose ataonao ao an-trano raha ohatran'ilay nasehoko amin'ny video reny dia mety tsara mihitsy. Manarak'izay ny crème hydratante. Izana foana tena ilaina mihitsy moa zavatra hoe izany. Ilaina ny crème hydratante misy SPF sun protection function. Zavatra misy SPF miaro ny hoditra amin'ny masoandro. Lazaiko foana ity na tsy manao maquillage ianao dia ilaina ny mikarakara tarehy, ilaina ny miaro ny hoditra amin'ny masoandro. Anako ity avy amin'ny Cetaphil. Tsaratsara kokoa izy ity ho an'ny hoditra tsaratsara izy ity ho an'ny hoditra maina satria ho an'ny hoditra somary be menaka na mifangaro tsy dia mitazona loatra an'ilay menaka amin'ny hoditra ao izy fa rehefa misy SPF zany ny crème hydratante dia mety. Izao raha ohatra ka hoe le fanasana tarehy ohatra zao hoe manala an'ilay menaka dia izao hoe ny crème hydratante zany mba tsy hoe tsisy menaka ihany koa satria lasa maina loatra indray ilay hoditra amin'izay dia tsy misy balance zany, tsy mifandanja le izy dia lasa maika mamoaka menaka be le izy. Zany hoe ny hoditra mifangaro tena ilaina zavatra spesial mihitsy ny anaovanao anazy hoe raha ohatra hoe ny fanasana anazy manala ny menaka dia ny hydratation zany mila mamerina n'ilay zavatra nasorina fa nefa koa tsy hamoaka tsy ho betsaka loatra ka hamoaka an'ilay izy hamoaka be dia be an'ilay menaka indray ary rehefa mandritra ny tontolo andro. Zany hoe reto anankiroa reto zany mety tsara mihitsy miaraka mandritra ny tontolo andro. Ny anankiroa manaraka asehoko anareo avy amin'ny Cetaphil ihany koa fa reto koa manko nampiasaiko tamin'ny hitako hoe lasa tena be menaka be mihitsy ny tarehiko dia reto indray nampiasaiko Cetaphil Pro Derma Control Oil Removing Foam Wash. Ity zany ilay tena manala tanteraka an'ilay menaka zany ity Cetaphil ity.
dia ity anankiray indray ity aho Pro Oil Skin Oil Absorbing Moisturizer. Aty misy an'ilay SPF 30. Dia tiako lazaina eto fotsiny zany aza atao raha azonao atao dia aza atao ny mampiasa an'ireto miaraka raha ohatra ka manana hoditra mifangaro ianao. Raha manana hoditra be menaka ianao dia tsaratsara dia tsy maninona mihitsy mampiasa an'ireto hoe ity no hanasana tarehy dia ity ny crème hydratante avy eo tsy maninona mihitsy tsisy olana. Fa raha ohatra ka manana hoditra mifangaro ianao ity zao manala menaka ohatra dia ity ny crème hydratante ampiasainao, na ity no anasoranao ny ity ny hanasanao tarehy dia mety ihany koa raha ity ny crème hydratante ampiasainao, satria ity tsisy menaka izy ity, oil free, tsisy menaka fa kosa tsy manala an'ilay menaka amin'ny tarehinao betsaka loatra noho ity zany. Zany hoe samy oil free zareo fa ity tena hoe natao ohatr'izay mihitsy ny anaovana anazy ity Cetaphil ity manala ny menaka amin'ny tarehinao. Ity kosany ohatrany hoe manadio ny tarehinao maraina fotsiny fa tsisy menaka ny bazin'ilay izy. Dia zany hoe mety zany raha ireto no ampiarahana. Fa raha ohatra moa ianao ka be menaka ny tarehinao dia ilay purple head mihitsy mety. Dia mety ihany koa raha ohatra ka tarehy misy mony zany dia mety ihany koa ny fampiasana an'ireo. Ankoatr'izay ilaina ny menaka. Izany hoe ahoana tsara sasana amin'ny zavatra tsisy menaka dia avy eo indray hosorana menaka. Eny mahatonga ny tarehinao mamoaka menaka be dia be dia satria mieritreritra ilay tarehinao hoe izay no ilain'ilay izy. Zany hoe raha ohatra hoe izao hoe manasa tarehy ianao dia rehefa avy eo ianao tsy manao crème hydratante ohatra dia le fombafomban'ilay tarehinao, ilay hoditrao iny zany raha ohatra ianao ka be menaka ny tarehinao dia tonga dia mamoaka menaka be dia be mihitsy izy iny, satria ny antony mieritreritra zany ilay tarehinao hoe izay no ilainy, hoe tena tsy maintsy mamoaka menaka be dia be satria tsy ampy menaka ny tarehiko. Dia raha ohatra izao ianao ka mampiasa menaka ity anaty bio oil fa ninina ampiasainao mety daholo na sérum koa raha mety tsara mihitsy. Ity zany ny ampiasaina alohan'ny crème hydratante aorianan'ny toner. Zany hoe manasa tarehy, manisy toner, manisy menaka dia manisy crème hydratante. Mialatsiny fa ity no niresahako tao aorianan'ilay izy fa izay vao hitako ilay izy itsiny. Fa mila ilaina ny menaka efa nataoko ity expérience ity zay no ilazaiko anareo hoe tena marina ilay izy. Isaky ny andeha atory dia manisy an'ity foana dia tena mihena mihitsy ny fivoakan'ilay menaka amin'ny tarehiko. Nanomboka be menaka be indray taorian'izay rehefa adinidiniko nanao an'ity. Dia izay no lazaiko anareo hoe tsy ampy menaka ilay tarehy izay mahatonga izy mamoaka menaka be loatra. Dia mazava ho azy raha ohatra hoe maina ny tarehinao dia mila crème hydratante matevina, izay no ilain'ilay tarehinao matoa ilay izy maina be, satria trohany daholo izay tena hydratation efa misy amin'ny tarehinao dia izay mahatonga izy maina satria tsy ampy an'izay. I don't know if it makes sense. Tsy haiko na azonareo tiako lazaina fa somary hafahafa ny resaka estetika resaka tarehy. Fa rehefa manao an'ilay expérience ianao raha ohatra ka tsy azonao ny zavatra tiako lazaina dia andramo fotsiny, andramo kazahao zay ny azarany. Andramo fotsiny ilay izy dia ho hitanareo eo hoe izay ilay tiany Michou lazaina. Fa tena misy fahasamihafany, tena misy effet-ny hafa mihitsy rehefa mampiasa sérum na menaka ianao amin'ny tarehinao alohan'ny hatory. Mazava ho azy mila miandry elaela kely izay vao mampiasa an'ilay crème hydratante rehefa vita ilay sérum, satria mazava ho azy mbola miandry an'ilay hoditra hitrokan'ilay izy ianao ho maina ilay izy izay vao hosorinao ny manaraka. Ny ankoatr'izay dia ny crème hoentina matory na crème amin'ny maso. Raha ohatra ianao ka manana hoditra mifangaro dia ny crème amin'ny maso dia mitovy daholo. Fa misy fahasamihafana fotsiny raha ohatra hoe aty anaty izao sensitive avy amin'ny Burt's Bees zao aty anaty dia sensitive no ilay izy
dia izay fotsiny mahasamihafa an'ilay izy sensitive fa ny ankoatr'izay mitovy daholo ny crème amin'ny maso zany arakaraka ny masonao fa tsy arakaraka ny hoditrao zany hoe la sensible masonao na misy dipafy eny zany hoe ngeza loatra ny pongo ambany maso dia izay no ilainao na rida no tianao asorina matetika aloha ny crème ambany maso dia manala rida daholo fa misy surplus zany ny tombontsoa azo avy aminy. Dia last but not least ny farany fa tsy kely indrindra dia ity Garnier Skin Activity Moisture Rescue. Efa firesako be dia be mihitsy izy ity tato amin'ny chaîne tato fa ny tiako aseho anareo fotsiny hoe combination skin. Ity anankiray ity zany for normal to combo skin zany hoe ianao rehefa mividy zavatra dia tena mila zavatra spesial, zavatra tena manokana ho an'ny karazany hoditrao mihitsy ny zavatra mila vidinao fa raha indrindrindrindra fa hoditra mifangaro satria ohatrany hoe raha vao tsy mahazo ny zavatra ilainy ilay hoditrao io dia tonga dia mamoaka ny zavatra ilainy izy na mitroka ny zavatra ilainy loatra ny lazaiko teo dia mila zavatra tena hoe natokana ho an'io hoditrao manokana io mihitsy zany no ilainao. Ity zao for combination skin dia ity zany tsara ampiasainao alohan'ny atory. Araka ny lazaiko hoe somary be menaka loatra ny hoditra tao aoriana dia tsy dia tena nety tamiko intsony ity dia amin'izao moa mazava ho azy mangatsiaka ny andro dia tena tsy mety amiko intsony mihitsy ity satria zavatra matevina no ilaiko. Dia afaka ataoko video manaraka indray zay hoe fikarakarana ny hoditra maina fa izay zany aloha ny tena hoe akapobeany amin'ny hoditra mifangaro zany hoe mila mifandanja foana zany ny zavatra ampiasainao mba tsy hivoaka be loatra ny menaka na hoe ho maina be loatra ny hoditrao raha ohatra ka mifangaro maina no ny hoditrao noho ny mifangaro be menaka zao dia ohatr'izay zany no hevitra kely torohevitra omeko anareo. Zay angamba ny androany-trareo engany ka afa-po ianao izay nangataka an'ity video ity dia mety ho ataoko tsy hoe mety ho zafa ho ataoko ihany ilay maquillage ho an'ny hoditra mifangaro tsy aorinatsy fahazamanay zay afa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Azadino ny miresadresaka amiko any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any rehefa tsy eto amin'ny YouTube ankoatran'ity réseaux sociaux YouTube ity dia any amin'ny Facebook, Twitter, Instagram any foana. Zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra dia veloma daholo.